Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. V.I.P. Isandray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maropentsika no mety efa mahalala ny fanalavana io teny io, izay teny anglisy moa ka rehefa halavaina dia hoe very important person. Zany hoe olona tena important, na hoe olona tena manana ny maha izy azy, olona tena ambony. Izany no ilazana ny hoe V.I.P. Ka raha misy fanasana dia matetika ny hoe place V.I.P. dia ho an'ilay toerana zany, ho an'ireo olona izay manam-pahefana ambony, manan-kaja ambony, olona tena hoe voatsonga manokana mihitsy eo amin'ny fiarahamonina zany, hoe miavaka ambony, dia ireny no omena ilay toerana hoe V.I.P. Dia izaho androany te hiteny amintsika fa ny kristianina ry havana no tena olona mihoatra lavitra azy angambany. Raha izay no azoko ilazana azy ny amin'izany hoe V.I.P. zany. Satria raha ny Baiboly ny jerevantsika dia tena maneho amintsika tena hoe statut na hoe toerana tena tsy takatra ny saina mihitsy ny anaovan'Andriamanitra antsika kristianina io, fa indraindray tsy tsapatsapantsika izy, dia indraindray ary tsika lasa ohatry ny hoe manambany ny tenantsika, mampitany tenantsika amin'ireny olona izao tontolo izao ireny. Fa hovao mihitsy ny fomba fijerinao ny tenanao, hovao ny fahitanao ny tenanao, satria efa nasandratr'Andriamanitra olona ambony, olona manan-kaja ambony, olona tena hoe miavaka ianao, itsika kristianina moa zany. Ary raha jerevantsika zao ohatra ny Apokalipsy 5 eo amin'ny 9 dia misy resaka eo ambarany ny amin'ny Jesosy Kristy, satria nisy andreo le zava-mananaina efatra sy lola 420 niankohoka teo anatria ny denidera sy nankalaza azy, manao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamanotompo-kaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy amin'ny foko-pirenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Zany teny zany dia tena teny mafonja zany, mavesa-danja zany, ary raha voadinika sy voatrandraka zany dia tena miova mihitsy na ny fahitantsika ny fomba fiainantsika kristianina sy ny maha izy azy antsika ary, satria mifono hevi-dalina le teny. Raha jerevana fotsiny zao dia hoe voavono ianao izy ary ny ranao. Zany hoe tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy izay latsaka teo ambony azy fijaliana zany dia farafahakeliny ny anankitelo ny zavatra nitranga. Voalohany aloha dia izao hoe navotanao ho an'Andriamanitra, navotana ho an'Andriamanitra isika. Ilay teny hoe navotana, rehefa jerevanao dia misy teny hoe bikely eo na 3 kely ny Baibolinao, arakaraka ny Baiboly ampiasainao, dia misy fanazavany ery ambany ery, dia le fanazavany ery ambany ery dia milaza hoe nividiananao. Izany hoe itsika io zany dia olona novidiana lafo, satria tamin'ny rano Jesosy Kristy no nividianany antsika mba hahatonga antsika ho an'Andriamanitra. Tena hoe novidiana ho an'Andriamanitra, ohatran'ireny hoe ianao mividy zavatra hoe ity zavatra ity dia vidiko ho an'ny zanako, zany hoe ho lasa fananany zanakao zany le izy amin'izay fotoana izay. Ka itsika io dia novidiany Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra. Nahoana moa tsika hoe novidiany kanefa tsika dia olona noforoniny. Zany hoe raha tena marina dia fa hoe olon'Andriamanitra ihany tsika, kanefa dia izao hoe namidy ozy izy i Paoly any amin'ny Romanina 7:7, namidy ho andevon'ny ota isika ozy izy. Izako ozy dia nofo namidy ho andevon'ny ota. Izany hoe ny tenantsika izay an'Andriamanitra dia namiditsika tamin'ny fahotana, namiditsika tamin'ny satana, namiditsika dia lasa andevon'ny ota isika. Dia ny fahotana indray no mifehy sy manjaka ary mitoetra ny fiainantsika, dia izay no mahatonga ny olona hoe lasa mitoetra ao anatin'ny aizina ny olona. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia ahoana ny fomba nanesorany antsika tao, nanalany antsika tao anatin'izay le hoe fividianan'ny ota antsika izay, novidiany indray sika, nalohany indray tamin'ny alalan'ny rany ny fanavotana antsika. Dia ny rany zany no nividianany antsika dia tonga olon'Andriamanitra isika, lasa fananan'Andriamanitra isika, lasa an'Andriamanitra zany sika. Izay zany aloha ny dikany. Ka tena zavatra sarobidy zany ry havana, zavatra sarobidy zany, satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo kosa dia taranaka voafidy ozy izy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo sy ny fidy anareo, hiala ho amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izay le fisandratana nasoron'Andriamanitra tao anatin'ny aizina ianao, dia nataony ho anatin'ny mazava, nalany tao anatin'ilay fanjakan'ny satana, tao anatin'ilay fanjakan'izao tontolo izao, dia nampidiriny tao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra, nanaiky ianao
ho dioviny rany Kristy na naiky ianao niavitra nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana dia tonga zanak'Andriamanitra ianao niova statut mihitsy ianao zany raha izay nazo ilazana azy ary zay le fahizinao zay no mahatonga anao hoe olona ambony ianao satria fananan'Andriamanitra ianao aloha fa tsy mijanona eo fa mbola ambarany ihany koa manao hoe ary rehefa nataonao ho fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo asa raha fantatrao zany hoe itsika dia nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny rany ho tonga mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamanitra rehefa tena jerevanao moa ny baiboly amin'ny dika teny fototra amin'le hoe fanjakana sy mpisorona dia tena hoe le fanjakana dia hoe prince roi manam-pahefana ambony zany nataon'i Jesosy Kristy ho tonga mpanjaka isika satria tafiditra tao anatin'le fanjakan'Andriamanitra isika ary tsy tafiditra tao fotsiny dia lasa olon-tsotra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tonga zanak'ilay mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra lasa zanak'Andriamanitra isika ka rehefa zanaka dia mpandova ny dikan'izany dia zao isika rehetra izay tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia prince daholo princesse daholo zany hoe mpanjaka daholo zany tsika rehetrarehetra rehefa tonga ao ary zay le fanjakan'Andriamanitra zay fanjakana zay mahatonga anao valoriser apakarina ambony ianao ary zay ny milazana amintsika hoe novahany statut atsika dia le statut na olon-tsotra ho tonga mpanjaka asa raha fantatrao zany asa raha mbatsapanao zany hoe mpanjaka ianao dia mity tenana hoe ahoana moa no mahampanjaka ny mpanjaka zao dia fantatsika tsara fa zany mpanjaka zany dia manana carte du corps zany mpiambina ary itsika koa ry havana ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny salamo 4:3 ny anjelin'ny Jehovah ozy izy mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy izany mpanjaka zany dia olona manana satroboninahitra zany couronne fa itsika koa dia manana ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe tanomafy izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao manana satroboninahitra tsika mbola ho avy ny fotoana izay tena hoe hanomezana anao mivantana n'izany satroboninahitra zany fa efa manana an'izany ianao ny mpanjaka dia manana toerana seza fiandrianana fa ianao koa misy anaranao voasoratra any an-danitra any ary manana toerana manana seza zany ianao zay seza tena hoe tsy vita amin'ny hazo na vita amin'ny zavatra fa vita amina volamena mihitsy ary zany mihitsy koa ny mpanjaka dia manana palais manana trano izy lapam-panjakana zay itoerany fa itsika dia nambaran'i Jesosy Kristy mihitsy hoe misy fitoerana maro ao an-tranony raiko ao izy hanamboatra an'izany ho anareo ary rehefa jerevanao aza ny any amin'ny apokalypsy any amin'ny faraparany any manazava izy ny amin'izany hoe Jerosalema vaovao tanàna zay honenan'ny olon'Andriamanitra izany dia isika zany dia tena miteny aminao fa tsisy ety ambonin'ny tany azo ampitahina amin'izany na ny lapam-panjakana izy na ny lapam-panjakana izy nefa dia zao manana anjara amin'izany ianao ary zany mihitsy ny nahatonga an'i Jesosy Kristy teny tamin'ny mpianatra manao hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalifa voasoratra ny an-danitra ny anareo satria fatany loatra le asarobidin'ilay lanitra dia izy manao hoe fantatrareo moa ny asarobidy izany hoe ho any an-danitra voasoratra ny anaranareo mifaliany amin'izany nareo izy ary ny mpanjaka ry havana dia olona manana fahefany zany ary tsika koa dia nomeny Jesosy Kristy fahefana jerevy daholo fa be dia be ny tenin'Andriamanitra zay tenim-pahefana nameny atsika hoe hanitsaka menarana maingo andravany hery rehetra nanan'ny satana ary manana fahefantsika zay andravany asan'ny devoly manana fahefantsika zay dahatonga atsika tsy ho andevo ny fahotana sy ny faratsiana intsony satria nomen'Andriamanitra atsika ny fahefana izy ndraha teo ny teny manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany koa mandy any ianareo nomeny n'ilay fahefana ihany koa tsika ary zay mihitsy nambarany teo manao hoe na manjaka amin'ny domon'ny tany izy zany nanovan'Andriamanitra atsika natao no mpanjaka isika ary zay le mahampanjaka atsika zay asa raha tsapanao na sarobidiny zany fa tena zava-dehibe zany ry havana mety tentsika manao hoe kazara olona mahantra kely tiako inona moa ny lavako an'izany rehetrarehetra zany fa mety ho mpanjaka reraka zany ny dikany tsy zany mihitsy satria dia tadidio tsara fa i Jesosy Kristy raha nidina tety ambonin'ny tany izy mpanjaka foana izy tsy niova mihitsy ny statuany fa mpanjaka zanak'Andriamanitra foana izy zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka fa izao tany an-tranonombena izy niteraka fa tsy nanovany mahampanjaka azy zany ary na nitonga tety ambonin'ny tany izy dia nilaza mihitsy hoe ny zanak'olona izy tsy manana dia nisitriany lohany ary tsy nanana trano akory izy fa tsy manova mahampanjaka azy zany tsy ny hoe liara-nofo zany tsy hoe ndrehareben'olo afaka ny hoe mahantra ianao afaka ny hoe fa mipetra ho mpanjaka foana ianao tsy manova ny identité anao zany ao amin'Andriamanitra fa tsy hoe ny olona mpanjaka zany dia hoe tena hoe eto ambonin'ny tany zany jereva maso ara-panahy ny zavatra rehetra dia ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahatsaranao fa raha iverinao hoe ny fananana tomobile ny mahampanjaka
de tsy izany mihitsy na hoe satria za mbola tsy manan-karena za mbola tsy ary zay na adiso ny olona marobe tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ka nieritreritra izy manao hoe tsy ity mihitsy ilay Mesia izay andrasanay satria tsy ohatran'izao ny ara-nofony zany atao hoe Mesia zany tsy ohatran'izao ny tokony fahalehibiazan'izany Mesia zany kanefa de iny mihitsy ilay Mesia ary diso ry zareo ianao mety mieritreritra hoe tsy ohatran'izao zany atao hoe mpanjaka zany izao ve ny fiainako de mpanjaka tandremo so diso fijery ianao fa tena io mihitsy mpanjaka mihitsy ianao ary zay le fanjakana zay ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zanaka ianao rehefa tonga ao araka nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny toko voalohany 2:20 zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay nino ny anarany rehefa nino ianao fa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy ary ny ranony nanavotany ianao de tonga zanak'Andriamanitra ianao ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha zanaka de mpandova sady prailova amin'ny Kristy koa zany ny zava-dehibe zany ny tena fisandratany zany indraindray manako na de tsika kristianina aza de tafalatsaka ihany indraindray amin'ny hoe fisandratana ety ambonin'ny tany ny tena voizintsika ka misy aza ny toritenin'ny sasany de tena hoe ho tahiny ianao ry havana aisy fanambinana ny fiainanao hisandrana ianao tsy maintsy mpandresy ianao ary rehefa jerevanao ny zavatra tiany tenenao ambadika zany de tena le eto ambonin'ny tany daholo le mbola ohatrany miazakazaka amin'ilay hoe fandresena eto ambonin'ny tany fisandratana amin'ny asa fahombiazana amin'ny ohatra zao fitahina amin'ny lafiny ara-materialy fa tsy zany ny tena fisandratana fa aokatsika ho tonga saina fa ny tena fisandratana de le ao amin'i Jesosy Kristy zany rehetrarehetra mety tsy ho azonao foana mihitsiny mety isy olona de antra foana izy mandra-pahafatany tahaka an'i Jesosy Kristy anie tena hoe nahantra izy tety ambonin'ny tany fa mpanjaka izy ary tompony zao rehetra zao izy tsy miova mihitsy zany rehefa maty izy nandray ny fahefana sy ny zavatra zay nomen'Andriamanitra azy izy ary io ambaran'ny apokalipsy io le hoe ianao vovono izy izy maty ianao ary ny ranao ny nanavotanao zany hoe Jesosy Kristy lay maty lay novonoina mihitsy azy izy kanefa de zao nanana ny zavatra rehetra izy tonga tany an-danitra tany nipetraka foana le mahampanjaka azy ary zany koa ravina nampahelezana antsika amin'ity anio ity tsy hoe an'Andriamanitra fotsiny tsika de novidinao an'Andriamanitra tsy hoe mpanjaka fotsiny tsika fa mbola ampiniky hoe mpisorona ndika le mpisorona indray de izao hoe tsy maintsy jerevantsika aloha ny testamenta taloha ny tamin'ny zanak'Israely de misy foko 12 ary ny anankiray amin'ireo de hoe Levita zay taranaka Levi io natsoina hoe Levita ary eo amin'io taranaka Levi io de misy taony nisy an'i Arona de ny zanaky Arona irery ihany natao hoe mpisorona teo amin'ny Israely ary ny mpisorona de zay olona afaka manao ny asa fisoronana zany hoe afaka tena mifandray mivatana amin'Andriamanitra mihitsy miditra ao amin'ny tranon'ilay fiainana miona amin'Andriamanitra mitondra ny ranon'ny fanavotana eo anatrehan'Andriamanitra afaka mifandray amin'Andriamanitra ary olo hoe mahampisorona io de efa vinan'Andriamanitra io satria any amin'ny Exodosy zao rehefa nanomboka ny teny fampanantenana voalohany mihitsy izy ho an'ny Israely de izay ny nambarany manao hoe raha mihaino tsara ny feoko ianareo izy ka manaraka ny didiko sy ny fitsipiko de ho ataoko firenena masina ho anareo ho fanjaka-mpisorona ozy izy zany hoe zany ny vinan'Andriamanitra le ahatonga ny Israely ho fanjaka-mpisorona ary io vinan'Andriamanitra io de tateraka tamin'ny fahafenona tao amin'i Jesosy Kristy satria inona mahatonga an'Andriamanitra teny zany hoe ho fanjaka-mpisorona zany hoe ho avako amin'ny firenena rehetra ianareo afaka mifandray amiko ianareo hifanerasera aminareo hidiny eo aminareo mihitsy de afaka miara-miaina aminareo de afaka miara-monina aminareo izany ny dikan'le hoe fanjaka-mpisorona ka tateraka tao amin'i Jesosy Kristy izy satria le teny tonga nofo midina mihitsy Jesosy Kristy tsy misy intsony zany hoe mpisorona tadiavina fa ianao mihitsy de efa mpisorona ianao afaka manantona an'Andriamanitra ianao afaka manantona avy hatrany ny seza fiantraik'Andriamanitra ianao de mitondra ny fiainanao mitondra ny mombanao mitondra ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra tsy mila nizaniza manelanelana intsony ianao fa Jesosy Kristy no efa nitondra ny rany de ny rano no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra ary zany no asarobidiny ny asa mpamonjena zay nataony teo ambony azy fijaliana lasa tonga voatsonga tahaka ny taranaka Arona isika lasa tonga olona ambony sy ny avaka teo amin'ny Israely zany hoe mpisorona zany fa ianao koa de mpisorona ianao ary zany mihitsy no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Petera 2:4 manao hoe fa ianareo kosa ozy izy de taranaka voafidy fanjaka-mpisorona firenena masina fanjaka-mpisorona isika ry havana ary zany rehetrarehetra zany no nanandratan'Andriamanitra atsika de iverone zany hoe ianao
raha kristianina anao ka nanaiky ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia tadidio fa tsy hanatso ny fiainako fa efa an'Andriamanitra, efa tonga olon'Andriamanitra, ary tsy hoe olon'Andriamanitra fotsiny fa lasa zanany mihitsy, natsanga an'Andriamanitra mihitsy ka tonga zanak'Andriamanitra, lasa prince ianao, lasa zanaky ny mpanjaka ianao, ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao, ary ao anatin'izany zao mpisorona, zany hoe afaka mifandray mivatana amin'ilay Andriamanitra ilay mpanjaka mihitsy, fa tsy hoe maka audience foana na ohatran'izany fa ny amintsika zao dia iresaka amin'ny firenena ianao tsy maintsy maka audience ianao, sahira ianao fa afaka iresaka aminy, fa izay le mahampisorona antsika, tonga ianao zany dia afaka avetrany manantona an'Andriamanitra, ary zany ny fahasambarantsika kristianina. Izany mahatonga ana amin'ny teny manao hoe tena misy tokoa aloha ny V.I.P fara tena diniana io itsika kristianina ny tena V.I.P satria ny itsika dia zao fahefana ambony lavitra mihitsy, ary ny itsika dia zao fanjakana tsy aitsazo tsy misy fetra mihitsy, ary ny itsika dia zao fifandraisana tena spesial, ary izany rehetrarehetra zany no ahafahantsika miteny hoe olona ambony ny kristianina ravana, tsy miankina amin'izay anananao zany, mety mahantra ianao fa afaka itenao manan-karena noho ny amin'ny fahalalako fa Andriamanitra no tompon'ny fiainako, noho ny amin'ny fahalalako fa mpanjaka manana satro-boninahitra ianao any an-danitra any, misy seza miandry ianao any, misy finenana misy trano lehibe fa noman'ny Kristy ho anao any, lapa-mpanjakana ambony be zany, aza takalo amin'ny zavatra eto ambonin'ny tany mihitsy, fa misy toerana sarobidy ho antsika rehetrarehetra zay V.I.P ao Andriamanitra any an-danitra any. Ary zany ny fifalitsika ka mahatonga ny hirantsika manao hoe na dia mahantra aza aho dia faly ao amindre aho, satria nahantra aho nahita azy fa lasa manan-karenao. Zay le fahatsapantsika, tena arem-panahy, arena azo eritreretana mihitsy zany, ary ho avy ny fotoana zay ahitantsika an'izany arena zany mivantana mihitsy fa tsy resaka ara-panasy hoe ara-tsaina fotsiny ilay izy, ho avy ny fotoana fa efa izao dia efa iainantsika sady satria efa tsapana hoe miaina ao anatinao Jesosy Kristy. Izay le mahafantsaka mpisorona antsika, ka rehefa ny mpanjaka no mitoetra ao anatinao ny fanahany dia efa mazava azy fa mpanjaka ihany koa ianao zany. Aza manambany ny tenantsika ry havana, ary zay ny afatra, aza kivikivina ketraketraka fa olona ambony sika, dia izao koa mahaiza mipetraka amin'izany statut lehibe nanaovan'Andriamanitra antsika izany, mahaiza mifaly sy mankasitraka ny amin'izany fa tsy andeha hivaro tena, hiverina hilatsaka grady ho ary ambanin'ny fahotana rindrentsika dia hanompo an'izao karazan-javatra samihafa zao, fa efa nasandratra Andriamanitra isika. Ary ny fisandratana amin'ny kristianina dia fisandratana izay efa tanteraka tamin'i Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, fa tsy hoe fisandratana vao hotadiavina. Ka raha misy olona mitady anao hoe andao antsika fa ho tahian'Andriamanitra manao, efa notahian'Andriamanitra antsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Azo fahombiazana anao, efa manana ny fahombiazana anao amin'ny Jesosy Kristy. Izy fisandratana amin'ny fiainanao, efa misandratra ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Inona tsony no mbola tadiavinao? Ny zavatra ty ambonin'izao tontolo izao ve? Ho avy manaraka ihany zany, fa itsika aloha efa manana ny zavatra rehetra sika ao amin'Andriamanitra. Mahery aza ravana, mifalia fa tsara nanaovan'Andriamanitra antsika V.I.P tsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.